Fotoana zany zao be oa no financer zany ny fidiran'ny mpianatra. Izy io zany dia ho an'ny ireo ray aman-dreny, mpiasam-panjakana na mpiasan'ny sehatra tsy miankina izay manana compte mazava ho azy. Atao be oa dia efa domicilié ny salaire, zany hoe efa tonga isam-bolana ny karama. Hoy ny prêt izay azo atao zany dia mahatratra hatrany amin'ny 3 mois de salaire. Afaka ianao zany manao pré-scolarité 3 mois de salaire averina ao anatin'ny folo volana. Na efa manana prêt hafa ary ianao, ohatra efa manana le prêt vahaolana ianao, manana prêt immobilier akany ianao, dia afaka mangataka an'le pré-scolarité. Dia zay zany ny tena tiana tsindriana manokana. Dia efa nanomboka ny campagne 2015 zany dia nanomboka tamin'ny volana Jona lasa teo, tsy farany raha tsy amin'ny volana Oktobra. Dia manana fotoana malalaka ny ray aman-dreny zany angatahana ny pré-scolarité. Ny tanjonay amin'ity 2015 ty dia ataoko amin'ny teny frantsay ngamba izy 36 000 prêt. Zany hoe mitombo isan-taona zany izy io. Ny sarany zany amin'izao campagne zao dia tsy misy afa-tsy ny inona moa zany ny sarany fanaovana dossier izay sarany manokana zany mandritra izao campagne zao manomboka amin'izao fotoana itenenantsika zao dia ny taux d'intérêt moa zany dia misy raha ohatra efa manana parka le olona zany dia misy réduction manokana ny taux d'intérêt. Zay mantsy le aninjinay foana hoe manaova re midira manaova amin'le parka zany na misy koa rehefa mpiasa anaovan'ilay convention zany dia manana tombotsoa manokana foana hatrany na amin'ny sarana na amin'le taux d'intérêt. Mahasamihafa anay amin'ny banky hafa dia izahay manana maso-volo 3,valopolo manerana ny Madagasikara. Dia ireo maso-volo 3,valopolo ireo zany dia manjifa n'ity pré-scolarité daholo amin'izao fotoana izao. Zay no mahatonga anay hoe manana tanjona izay hoe 36 000 prêt zany ao anatin'izay telo volana anaovana ny campagne izay. Ary ny zavatra tianay marihana dia hoe izay tanjona apetraka isan-taona dia tratra foana na dépassé mihitsy ary azo sampahitanana. Ohatra ny tiako anaovana mampatsiahy kely hoe tamin'ny voananao lancé voalohany indrindra izay zany hoe pré-scolarité zany dia nanomboka afaka nandeha vacances ny olona satria efa mandry ny saina hoe mandry ny fidiran'ny mpianatra, efa misy prêt azo atao dia nanomboka nandeha nanao vacances. Tena tsindrinay manokana mihitsy zay. Dia faly zany be oa afaka mandray anjara amin'ny fampianarana ny ankizy malagasy.